Fidin'ny flo itantana ny université ny tompona andraikitra ny toerana ny farany herinandro avy zao araka izany ary dia manantena olom-baovao afaka mijery ny zon'ireo mpiasa afaka mamaly ny etaentan'ireo mpianatra ihany koa ny tompona andraikitra isantsokajiny eny anivon'izay université n'Antananarivo izay nisy ny fanadihadiana nataon'ny Rotsy Rakotondrainy niaraka tamin'ny Kristiana Rakotomanga manodidina izay. Amin'ny zoma izao tokoa no tanterana ny fifidianana ny flo hitantana ny université n'Antananarivo. Nandritra ny taona 5 sy 4 arivo ny mpandraraha izay isan'ireo mpifidy dia nifandimby ny olana teny amin'ny anjerimanontolo ka mba tsy hiverenan'izay olana izay indrindra dia manantena olona manana traikefa amin'ny fitantanana sy mahatsapa ny zon'ny mpiasa izy ireo. Ny resaka momba ny mpandrarahan'ny université moa zany nanomboka tamin'ny 2009 2010 hatramin'ny 2012 iny dia tsy nisy afa-tsy ny resaka karama angamba zany ny tena zava-dehibe ny iainana tetỳ amin'ny université n'Antananarivo hatramin'izay. Tao anatin'izay karama izay zany fa 440 zay ny grève nataon'ny mpandraraha nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'ny 2012 zao. Izay zany tsy te hiverina intsony na hitarika indray ny grève fa 540 fa kosa vonona zany zay hitady tena candidat vonona hiaro mizony mpandraraha ny mpampianatra ny mpianatra zo zay tena ananan'ny mpandrarahan'ny université satria zo no takinay amin'ny karama fa tsy tambiny akory fa tena mbola karama zany no takinay ko manainga antsika mpandraraha rehetra ety amin'ny université zany mba hisafidy olona mahay miaro ny zontsika sy hamerina indray ny asan'ny mpandrarahan'ny université eto amin'ny université n'Antananarivo. Anisan'ireo kandida hilatsaka ho filohan'ny université moa Andriamatoa Panjara Manuel ary manana ny fandaharana asa izay efa mipetraka ny tenany ny amin'ny fomba hitantanany ny eny amin'ny anjerimanontolo. Pakady angamba aloha dia napetraka ao anatina draftrasa plan d'action 2013 2015 2016 ary vao petrapetraka ao anatin'izay daholo inona ny tanjona tsy maintsy hotratrarina misy karazany efatra izy ihany fa singaniko manokana ao anatin'izay ny hoe tsy maintsy avoazina ny fomba fitarihana ary ao anatin'izay vao fitarihana fomba vaovao hafa izay indray indrindrindra dia ny resaka fifanankalozan-kevitra no tsy maintsy laharam-pahamehana ao anatin'izy io dia eo ihany koa ny bonne gouvernance sy ny fitarihana ao anatin'ny mangarara dia tsy maintsy hoezahana zany na tsaratsara kokoa ny ety amin'ny université na ny lafin'ny fampianarana zany na ny lafin'ny fikarohana ary tsy maintsy ilaina arak'izay ny manofana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpandraraha satria hitsofoka ny anatin'ny système LMD isika ary hoety manana amin'izany dia nilazaiko teo hoe misy plan d'action napetraka any misy blog nosokafana plan d'action eo amin'ny 12 page eo izy io hita ao anatin'le blog panjaramanuel.wordpress.com ny toky fanomezan-toky menan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpandraraha zay mpifidy aty amin'ny université dia ny hoe reo traikefa samihafa zay nangonina tamin'ny fitantanana samihafa na teto amin'ny direction ny agro nandritry ny taona zany sy ny teny ministère ny fambolena sy fiompiana rantsony dia hoentina manontolo miaraka amin'ireo fahalalana samihafa anatanterahana ny drafitrasa. Anisan'ny antenain'ny rehetra ny amin'ny fifidianana ny filohan'ny université ny fampandehanan-draharaha eny an-toerana mba tsy hisy intsony ny olana misesy ka afaka mizotra ara-dalàna ny fampianarana.